Faly miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana somaty tsara amin'izao sabata izao. Ny fiadan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao ka ny dinika izay fanaovantsika eto dia mba hitondra soa sy fitahiana, fanandramana vaovao indray, mpandova ny tiany fikasana, mpifatotra manana fanantenana, izay no dinika ifanaovantsika eto. Miaraba nareo menatany indray tafahoana somaty tsara amin'ity sabata ty araka andinika ny lesona isika. Milohan'ny dinika fanaova dia andeha isika iaraka hivavaka. Andriamanitra rainay tsarina izay any an-danitro misaotra anao izahay. Noho ny fitiavanao anay ka nahatraranay ity sabata ity. Sabata izay iaonanay aminao ary iaonanay samy izahay sanakao ihany koa. Mamelany tsy fahatanterahanay. Aoka mba ho vita fihavanana aminao izay ka raha andinika ny lesona izahay ankehitriny dia ny fanena masina ny mba ho arotsaka ao am-pony ny tsiraray avy ka hitondra soa, hitondra fanandramana vaovao ho anay izany. Izany no irinay sy angatanay amin'anarana Jesosy. Amen. Amen. Mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana. Nanana andinina natao tadidiana isika. Andeha mba angatantsika ny namako mba ato mba ampatsiahantsika izay ny andinina natao tadidiana izany. Faly miaraba nareo mirahalahy, faly miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra lesona rehetra. Ny tsenjerintsika dia ao amin'ny Zakaria 7:12 manao hoe: miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana fanantenana. Anio no anambarako hoe anonitra roeny ho anao aho. Antso ilay andina atao tadidiana. Miantso anao manao hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy. Le fiarovana mafy tsy iza fa Andriamanitra io. Antso mba hiverenantsika. Iza moa le isika? Dia isika le mpifatotra. Kanefa mpifatotra izay hirina anana fanantenana. Satria Andriamanitra efa dodona te hanambara aminao manao hoe hanonitra roa iny ho anao. Mahafinaritra izany teny izany. Ry mpiara-mianatra namana isany. Raha efa nandinika ty lesona fahasivy ity isika dia samy resy lahatra fa tsy nofy fa tena zavatra azo tsapahitanana ilay tanana mpanantenaina. Tena tsy nofy intsony izany. Kanefa na dia atao hoe tsy nofy azy azo tsapahitanana dia tsy maintsy manao izay hatanteraka iteny fikasana kosa nefa ny zanak'Andriamanitra tsiraray avy. Ary nomen'Andriamanitra antsika olova ilay tany araka ilay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie 1:9 manao hoe indro efa natotro analoanareo ny tany idiro ka lovao izay efa nianianan'ny Jehova tamin'ny razanareo Abrahama sy Isaka ary Jakoba izay nomena azy sy ny taranany manimby azy. Hozarantsika telo ny dinika fanaovantsika eto izy mianadahy dia horesantsika ny voalohany hoe ilay tany very sy ilay hoe fanomezana men'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Dia horesantsika faharoa eto ny hoe mandresy ny tany ary tazony ilay fanomezana. Ny ary ny fahatelo farany dia fifaliana, fampidina ho anao, fampidina amin'ny laoniny. Horesantsika ilay fizarana voalohany eto dia ilay hoe ilay tany very. Ao amin'ny bokin'ny Genesis 1:2 ahitsika tsara ny tantara fa Andriamanitra dia nametraka ny Adama sy Eva tao amin'ny toerana kanto, tontolo tonga lafatra. Inona io toerana io? Saedena. Nomeny toerana tsara feno arena, tsara tarehy, toeram-ponenana anankiray izay maty eo ity, nahafahan'izy ireny higoka ny atsara izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Toerana tsisy atao hoe tsy misy tsiny, toerana mahafinaritra. Tao amin'ny toerana io no azo lazaina hoe ivy toerana izay nianarany Adama sy Eva nianatra momba ny toetran'Andriamanitra feno fitiavana. Indro isy anefa fa tsy nankatoy izy ireo. Haitsika ny tantara tafiditra ny fahotana, verina izy ireo. Izany tombotsoa izany. Azo lazaina hoe very fahefana teto an-tany ny taranak'olombelona. Ahoana mba fihetsem-ponareo
mikasika zany toe-javatra izany. Very le izy nefa zao a nanana drafitra ho an'ny olombelona Andriamanitra hamerenana n'io tany very io. Hitantsika zao zany a tamin'ny alalan'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, izay zany no dingana voalohany ahitantsika fa manana drafitra Andriamanitra ho an'ny olombelona hamerenana n'io tany very io. Andao antsika araka maka ao amin'ny Genesis 3:17 andininy 4:11 sy 5:10 zao ny voalaza ao hoe ary Jehova niteny tamin'ny Abrahama taorian'ny nisarahany Lota taminy ka nanao hoe atipazy ny masonao ka hatramin'ity tany toeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsiny ary miatsinanana sy miankandrefana fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Teo zany ilay drafitra ary izay moa mahatonga ilay izy lasa hoe tany nampanantenaina, izany hoe mbola tsy azo ilay izy fa efa mampanantena Andriamanitra fa anome le tany, anome an'ilay tany. Raha izay no tamin'izy ty tamin'ny zanak'Israely fa ahoana kosa ny amintsika izao. Zay zany le satria very le tany dia tany amin'ny voalohany dia tamin'ny alan'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba indray nanomezana inona izy tany Kanana. Fa amin'izao fotoana izao dia vonandray Andriamanitra hamerina antsika le inona izy lay edena vaovao. Io zany le hoe mihitatra tsikelikely amin'ny olona rehetra ny fananana ny edena vaovao io. Satria efa niantra tamin'ny olona sy ny firenena rehetra ny inona izy fahalalana an'Andriamanitra. Zay zany le izy. Ka ilay edena vaovao zay homanin'Andriamanitra ho antsika zany dia ho an'ireo rehetra izay maninona izy vonina ny alan'Andriamanitra. Fa ny zavatra hita, ny zavatra tsy pihana manokana fotsiny dia zao hoe ny tsy fankatoavana Israely dia nitarika ho amin'ny fiovana ny planin'Andriamanitra. Manimba planin'Andriamanitra. Manimba planin'Andriamanitra. Zay zany nahatonga le tany izy ho very. Ka ho amintsika amin'izao fotoana ihany koa zany dia raha toa zany ka ny tsy fankatoavana ihany koa dia animba izay planin'Andriamanitra fa natokana ho an'Andriamanitra n'inona izy lay edena. Fa miankina amiko, miankina aminao le izy ny fankatoavana. Ry mpiara-mianatra namana isany mampalahelo tokoa mieritreritra hoe nomena tombotsoa amin'ny toerana kanto ianao kanefa verinao tombotsoa iny noho ny nataonao ihany. Fa ny mahafinaritra ary mampahery antsika tsirairay avy dia zao Andriamanitra tsy mamela antsika ho very. Fa nanana drafitra izy araka ny voalaza teo nisy drafitra zany nomen'Andriamanitra tahaka ny Adama sy Eva isika tsy manao ninona mba homendrika ny sahidina. I Abrahama sy Isaka ihany koa ireo patriarika hatranaindreo dia tsy nanao ninona mba hananana zohonina amin'izany toerana izany ka fa izao fanomezana avy amin'Andriamanitra ity tany ity ary tsy mananjo hatonga azo tompon-tany reto vahoaka an'Andriamanitra reto. Tena mampieritreritra no mandinika an'izany toe-javatra izany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra izy kanefa ianao zany tsisy hoe nahiponao fa tena ezak'Andriamanitra manokana ilay izy. Ahoana ny azo soka ambarona tazany toe-javatra izany? Misy sary maro moa zany azontsika anehoana an'izany fa ity sary anankiray ity ngamba ny hitako hoe mazava hoe toytoyntsika manofa trano. Manana tompo-trano isika. Ny tompo-trano izao ohatra ny miandraikitra ny fikojakojana ny tafo, ny fatson-drano. Dia toy izany koa Andriamanitra amintsika nanome orana izy miaro ny vokatry ny tany izy mba ahafahan'ny Israely miaina ampatokina eo amin'ilay tany nomen'Andriamanitra azy. Dia tahaka ny edena ihany koa izy io nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva zany edena. Ary nisy fepetra ilay izy tahaka antsika mandoa trano. Fa ny fepetra nomenany Adama sy Eva dia ny fankatoavana. Nisy an'ilay hoe ity azo ity tsy azonareo kitihana. Dia raha nanaja ny fepetra iny izy zany dia nety ho tafajana tao amin'ny toerana mahafinaritra io saingy noho ny tsy fankatoavan'izy ireo dia voatery ny esorina tao edena izy ireo. Noho izany zany
ity resaka resantsika ety zany dia tena resaka fifandraisana amin'Andriamanitra zany a, ilay fiazonana ny tany sy fahafoizana ny fandaozana ny tany. Arakaraka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsara zany no azontsika amin'ny fitahiana. Satria resaka tany manko ity resaka ifampiresantsika ity hoe ilay tany tao amin'ny sahidina dia ny laozana. Andriamanitra nefa nampanantena fa izy tany omenanao. Zany hoe misy fifandraisana manokana misy fifandraisana manokana zany amin'Andriamanitra sy ny Israely ny resaka momban'ny tany. Kanefa zany resana zany nefa dia izao hoe marina tokoa fa rehefa tena jerena amin'ny fomba tsotra dia mamaritra ny maha-izy ny firenena anankiray ny tany. Sady manoro misy ilay firenena no mamaritra ny asa sy ny fombafomba fiainany hoe manahoana hitany io. Ary ara-dalàna zany satria ny tany zany no ahafahan'ny olona mahazo fahalalahana eo amin'ny fiainany andavanandro. Ahoana ny azo anampiana an'izay? Ny anampiako an'izay angamba dia voalaza teo zany fa zay moa zany voalaza ny lesona mahafinaritra be ilay izy. Ao amin'ny pejy 420 zao voalazany hoe amin'ny paragrafy 5 io zay raha Andriamanitra ny tompon'ny tany dia vahiny sy mpivahiny zany ny Israelita sy ny olombelona rehetra. Toy izany zavatra izany raha lazaina amin'ny fomba fijery moderna dia hoe vahinin'Andriamanitra mandritra ny fotoana maharitra eto tany isika rehetra. Inona tsika hony? Vahinin'Andriamanitra. Tsy eto zany fa iza ny tompon'ny tany? Andriamanitra. Ka raha vahiny sy mpivahiny tsika. Iny zany tsara indrindra alao miantehatra amin'ilay tompon'ny tany. Izay tokoa ilay voalazan'ny Salamo 420 ny mpiara-mianatra namana isiny. Hoy Jehovah hoe Salamo 420 an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fanomezana omen'Andriamanitra antsika ny tany. Fa kosa mijanona tompony mandrakariva Andriamanitra. Araka ny tenao teo vahiny sy mpivahiny. Dia zao no fipetrapetraky ny ten'Andriamanitra amin'ny Petera 1:2. Petera 1:2 ka ny 9:10. Hoy izy hoe ry malala. Ahoana ilay teniny? Mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Dia zao no toy fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Isika zany tokony samy resy lahatra. Omen'Andriamanitra anao ny tany kanefa ianao vahiny sy mpivahiny. Dia izay hoe mananatra anareo ary aho izy ny ten'Andriamanitra mba hifadianareo ny filan'ny nofo fa manohitra ny fanahy ireny. Ry mpiara-mianatra isany zava-dehibe zany no ampitahin'ny ten'Andriamanitra tao anatin'ny fizarana voalohan'ny dinikena fanaovantsika teo iny hoe velona tany nampananten'Andriamanitra fa amentsika fanomezana indray kanefa omeny antsika ilay izy fa ianao kosa nefa tadidio tsara fa inona mandrakariva ianao vahiny sy mpivahiny ianao. Hiditra amin'ny fizarana faharoa sahatsika zao dia hoe mandresy ny tany na le hoe fiaikana teo amin'ilay tany. Efa antitra zao Josoa dia nandidy azy Andriamanitra mba hizara ny tany tamin'ny fokony Israely. Samy mahazo ny anjarany. Ao amin'ny Josoa manasa anareo mba hanokatra amin'ny bokony Josoa. Josoa 7:10. Josoa 7:10 dia manomboka amin'ny 9:1. Dia zao no voalazan'ilay teny. Ary Josoa dia efa zokiolona sady nandroso fahanterana. Dia hoy Jehovah taminy efa zokiolona ianao ka mandroso fahanterana ary be dehibe ny tany sisa tsy mbola azo. Izao ny tany sisa tsy mbola azo, ny tany rehetra ny Filistina, ny Gesorita rehetra, ny hatrany Siory sy maro samihafa. Ho zaraina izy io kanefa tsy mety atao ahoana izy io? Tsy maintsy alaina. Alaina. Ahoana izay toe-javatra, ahoana izany zavatra izany? Ia, voalaza moa zany fa ity tany hoasaina alainy zareo ity dia na dia ny Egyptiana aza izay tany firenena matanjaka indrindra tamin'izany andro izany dia tsy nahavita ny fean'io tany io
nefa ny egyptiana manana miaramila manatafika piady izy ireo Matanjaka mihitsy. manana rehetra mihitsy ny egyptiana azona retany fa tsy navita izy ireo midika izany fa raha azo an'io ny israelita izay tsy manana fahaizana manao aratafika ampy tsy manana dia tena hoe fitaovam-piadiana koa izy tsy piady izy fa zao raha ho azo ny tany io midika an'izany zany dia tsy ho avy amin'ny herin'ny tena ny velively tsy maintsy miaiky izany manodidina rehetra sy ny israelita fa no ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany no azony any tany io. Ohatr'izany ihany koa moa izany ny famonjena satria maneho sary ny famonjena moa izany. Ilay famonjenantsika izany dia tsy misy herin'ny tenantsika azontsika hoe hanampiana izany hoe havonjy ny tenako amin'ny alalan'ny herin'ny tenako. Tsy avy aminao mihitsy. Tsy avy amiko mihitsy izany ny famonjena fa dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany koa no mety havoavonjy azy havoavonjy anao izany ao anatin'izay ao anatin'ity adintsika amin'ny fahotana ity. Misy teny fikasana manko izany misy teny ao amin'ny Galatiana 3:7-20. Galatiana 3:7-20. Zao izany no voalazao hoe fa raha ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Eto izany hitantsika ilay fifandraisany indray ilay tsy fisarahana mihitsy eo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa voalaza eto izany fa isika reto koa dia mpandova araka ny teny fikasana raha ny Kristy. Oraisika ela izay. Raha ny Kristy ianareo izy dia maninona? Mpandova ny teny fikasana. Izany hoe ny mahafinaritra izany dia zao hoe rehefa hamonjy Andriamanitra, izay moa izany somary tsipihako kely. Rehefa hamonjy Andriamanitra dia mitaky zavatra anankiroa ho an'ny mpandova azy izy. Izany hoe misy izany ny anjaran'Andriamanitra dia misy ny anjaran'olona misy ny anjarantsika olombelona satria izany te handova dia misy zavatra takiana amiko. Voalohany indrindra tsy maintsy maninona zany? Tsy maintsy mankatolo. Io manko ny olana tsy nankatolo zanak'Israely dia ninona izy? Zavatra efa azo ilay tany dia tsy nankatolo dia ninona? Very ilay izy. Voalohany indrindra zany ny fankatoavana dia ny faharoa ny fankasitrahana. Reo zany le takian'Andriamanitra amintsika. Zao ndio jerisika ity Filipianina ho antsika amin'izao fotoana izao. Filipianina 2:12. Filipianina 2:12. Koa amin'izany ry malalako tahaka nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho. Fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aminareo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Io zany le izy io le andraikitro. Miasa amin'inona? Tahotra n'Andriamanitra mba hahatonga ao izy handray izany famonjena izany. Ary io le takiana teo hoe mila mankatoy isika ary mila maninona ihany koa mahay mankasitraka dia manaraka ny taridalina rehetra omen'Andriamanitra. Zay le hoe anisa any Kristy. Dia raha izay ary mifandehan'ilay toy zavatra hoe fantatsika izany hoe fanomezana mahatalanjona no menantsika. Tsy maintsy manao ny andraikitra isika. Misy adiditsika izany petraka ary mifantony inona ary no tokony ataontsika. Ka zao izany ilay izy tovy amin'ny olona latsaka any anaty rano ihany io ka tsy mahay milomany dia efa atsipy antsika ny lakanaina efa hoe hovonjenitsika dia atsipy amintsika iny le atao hoe bouée moa izany. Ka ina ary ny tokony anjarantsika? Mandray an'izay Tsy dia maintsy mamikotra tsara. raintsika ary ilay izy izany. Ilay famonjena izany efa eo, efa nomena fa itsika mihitsy izany mila mandray azy. Mila mandray azy. Mahafinaritra izany eny ary mpiara-mianatra azo ary zao le lova. Azo zany zao le lova men'Andriamanitra tsika le tany zany. Nisy fitsipika napetrак'Andriamanitra mikasika an'izy io anefa. Ahoana ny fomba hezonako io fanomezana io? Ahoana ahafahantsika mifehy? Ny fiainana manko mivadibadika anie.
vadiko indraindray manko ianao sahirana indraindray ianao mandalatra toejara sarotra ahoana fomba hitantanana an'io tany io zay nidirantsika amin'le resaka hoe taona sabata sy ny taonjobily ahoana no azontsika resahana mpiara-miandra rizy mianadahy mikasika nyity jobily sy taona sabata ity ao amin'ny levitikosy a 5:20 moa zany no miresaka amin'ny hoe taona sabata sy taonjobily io voalaza fa isaky ny fahafito taona zany hoe eny taona zany a ny Israely a miasa ny tany mamboly mijinja dia rehefa tonga kosa ny taona fahafito dia nisy fitsipika napetraka hoe atsahatra ny tany atsahatra ny fampiasana an'ilay tany atao miala sasatra zany ilay tany tsy misy mijinja tsony ao tsy misy mamboly tsony ao raha tsikarintsika dia tsika ihany koa nomena ny sabata ao amin'ny didy folo amin'ny andro fahafito isika dia nasaina mitsahatra ity taona sabata ity zany dia karazany fitaran'ilay sabata efa nomena tao amin'ny didy folo zany hoe mihitatra amin'ny tany ny sabata ka ny tanjona tamin'izy io dia izao hoe ny Israelita zany tamin'io dia tsy natao aka ny vokatra eo hoe misy maniry ho azy eo dia alaina fa misy olona sahirana no afaka maka anazy zany hoe tsiry zareo zany no maka azy misy fitsinjovana zany ao anatin'ilay sabata misy ihany koa ilay hoe jobily isaky ny 5 taona no ankalazana n'io jobily io amin'io indray voalaza ao amin'ny levitikosy 5:20 ihany fa amin'io dia miverina amin'ny tompony ny tany ny mpifatotra hafahana tsy tamin'izany mankony ilay fananana namidy dia rehefa ilay ho avotana zany ilay izy dia tsy misy mahazo fanambaka izy ireo fa tsy maintsy amin'ilay fanarahana tsara araka ny mamety azy ny tombam-bidiny atao dia izany rehetra izany dia misy hoe fisorohana ny tsy fitoviana ara-tsosialy teo amin'ny zareo zany hoe ilay fitoviana ara-tsosialy zany dia misy ny mpanan-kary am-be dia misy ny mahantra fadiran'ovana tian'Andriamanitra ho fafana teo amin'ny zareo zany izay zavatra izay nametrahany an'izay fitsipika izay raisika zay mahafinaritra mihitsy ilay izy io zany lazainy lesona mihitsy atao amin'ny pejy 220 hoe raha ny marina dia io mihitsy zany le nity ivo ny filazantsara zay zany ny tena mahafinaritra no zany hoe ny asa amafana ny fahasamihafana eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena ny mpampiasa sy ny mpiasa ny mahazo tombotsoa sy ny fadiranovana ka metraka ny olona rehetra amin'ny toerany zany izy mitovy amin'ny lalan'ny fanekena ilay tanterana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay zany le izy izay tokoa ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny voalohany da teo tsara fa nanandanja teo amin'ny fisian'ny Israely amin'ny mahavoakan'Andriamanitra azy ny tany ka tsy hoe nozaraina fotsiny tamin'ny olombitsy fa samy nahazo daholo samy nahazo ny anjarana mahafinaritra ny fandaminan'Andriamanitra antsika zanany ampitoviany ianao samy mahazo ny anjaranao samy mahazo fa indrisy amin'izao fotoana izao mampalahelo ny fiainantsika ankehitriny fa misy olombitsy te hifeny fananana rehetra zava-doza eo anatrehan'Andriamanitra zany toe-javatra izany ary izay indrindra satria noho ny toe-javatra nisy kosa nefa teo ny fiainana voakan'Andriamanitra reto dia nisy anandalo fahasairanana dia voatery tsy maintsy tiana na fa tsy vitako ny fiainana fa mame vola fa mila vola ohatrany hoe nampindramina ke zany fa tsy amidy nampanofaina kely raha fomba fijery dia izay le hoe nataon'Andriamanitra nisy ilay taona jobily mba hahafahako indray manao hoe mba tokony mba hitovitovy isika hitovitovy zao sy ianao dia averina amiko indray le izy tsy hoe omena akory fa vidina amin'ny vidiny izay tsy mifanambaka mahafinaritra ny fomba fandaminan'Andriamanitra antsika ary hitantsika tsara zany fa ataon'Andriamanitra zany izay isarihana antsika tsy moramora ao amin'ilay drafitra
izay apetraka Andriamanitra ao amin'ity taranaka misy antsika ity. Ohatra saika am'le iteny ianao teo. Ie, misy ampahany tiako vakiana kely amintsika ty ato amin'ny lesony ty ao amin'ny takila faha 19 eo amin'ilay paragrafy 7 eo manao hoe manjary ahitana taratra ny toetran'Andriamanitra sy ny soatoaviny ny fizarana ny tany. Eto mankony ohatra mahita tsika le ao amin'ny Josoa toko faha 13 hoe ina ary ny ilana ny anoratana an'ireto anaran-tany be dia be tsisy farany reto dia ohatrany tsy dia liana ny mpamaky. Kanefa izy io zany ahitana taratra fa tena mivaingana mihitsy n'ilay fahatanteran'ilay teny fikasan'Andriamanitra, tena nisy anarany ary tena manatantara. Dia toy ilay izy hoe amin'ny maharaintsika any an-danitra azy dia iriny raha lala tanana amin'ireo mahantra noho izy ny zanany ka hamela ny tanin'izy ireo hamelona azy ireny isaky ny taona fafito. Io ilay taona sabatany resahako teo zany hoe hay tena fitsinjovan'Andriamanitra. Taona fifampitsinjovana zany raha zao ny fomba fijery izay ankehitriny. Mahafinaritra ny fandaminan'Andriamanitra ny fiainantsika zanany. Hiditra amin'ny fizarana farany isika. Voalohany aloha fizarana voalohany fitiana vetivety nomen'Andriamanitra antsika ny toerana kanto fa saingy very. Dia nanao drafitra Andriamanitra dia nomena antsika hoe omena tany ray ianareo tany. Kanefa na izanaty zany azy ireo rehetra izay nomena ny tany efa indrisy nandalo izy ireo. Efa ndaosiny fahafatesana izy ireo. Fa ny mahafinaritra kosa nefa ny mampahery mpiara-mianatra namana isiny dia manatanjon'Andriamanitra ho fampodinanao amin'ilay tany izay horovainao mandritra ny mandrakizay. Ahoana ny mikasika an'io zay fampodina amin'ny tany io. Efa hatrany am-boalohany moa zany Adama sy Eva ilay tsy nankatoa dia tsy maintsy niala ny tany. Dia efa hatrany amin'ny Genesis ihany no efa nanome teny fikasan'Andriamanitra fa hamerina azy ireo indray amin'ny laoniny. Dia efa nisy faminaniana moa tao amin'ny Genesis tao ny amin'ilay hoe taranaky ny vehivavy sy ny taranaky ny menarana izay ho ampifandrafesina. Dia nisy teny fikasana tao anatin'izay, nisy faminaniana tao anatin'izay. Tsy nandao azy ireo Andriamanitra. Dia mihitatra hatraty amin'ny tantaran'i Abrahama sy ny taranany moa zany tsy nandao azy ireo koa Andriamanitra fa mbola nampanantena hamerina azy ireo indray amin'ny taniny hanome azy tany mandrakizay. Andao ho vakiantsika ilay ao amin'ny Ezekiela toko faha 7:30 hoe Ezekiela toko faha 7:30 zao ny voalaza zao hoe ary onona any amin'ny tany izay nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy dia ilay efa nonenany razanareo ka onona any izy sy ny razany mba mizafy ny mandrakizay ary Davida mpanompoko no mpanapaka azy mandrakizay. Ahoana moa zany ny mampipetraka an'io teny io satria zany ny faminaniana izy io. I Davida efa maty. Hoy izy nefa hoe Davida mpanompoko no mpanapaka azy mandrakizay. Ahoana mba hampikitry fanontanianao izay. Ianao zany mba angatana mba hamaly an'izay. Ao amin'ny Jeremia koa toko faha 2:30 andininy fa 9:10 sy fa 7:10. Zao ny voalazany. Izao ny lazainy Jehova. Atsaharo ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomaso. Fa izy valiny tokoa ny ataonao ho Jehova. Ary hody any amin'ny tany ny fahavalo ireny. Ary misy fanantenana ho anao any aparany ho Jehova. Fa ny zaza dia verina ao amin'ny tany indray. Ahoana natanteraka an'izany? Mahafinaritra zany. Ilo izy le. Teny famparantena mahafinaritra zany. Teny famparantena mahafinaritra ary anapiako an'izay ary dia Jesosy mihitsy nge miteny. Ao amin'ny ilay toko sy andininy tsara indrindra. Mihina fa aitsika tsinjery rehetra ainana. Jaona toko 20:1 aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra, minoa io ao an-trano ndraiky misy inao izy. Fitoerana maro ratsy zany dia laza taminareo fa handeha hanamboatra fitoeranareo. Ary handeha hanamboatra fitoeranareo dia ho avy indray andrainareo ho aiza ho any amiko. Jesosy mihitsy zany eto. Izy mihitsy zany ilay tena mpanjaka ary manjaka mandrakizay. Izy no mametoky atsika ny amin'ilay lova izay inona izy atolony ho antsika tsiray avy. Fa ny diditsika dia manina izy
mandray izany mankatoy izany ary manao nyezaka rehetra hitahiry izany andaody andaody fa mbola tamana eto isika ary rary ny mpanoratra raha miteny manao hoe misy anjaranao andaodo izy andao tsy fantatro hoe tapitra ny fotoana antsika fa satry moa miaraka eto foana fa ho avy zany fotoana vodiny ody isika ifanireko de zao otody any tany fodina asika menakaizy amen inona reny mba teny farany ifampahirizantsika ho an'ny mpiaino amin'ity androany ity andeny vehivavy no atsaina hatrany hatrany namako dia meko azy ny teny farany mba taintsika ity teny ity mahafinaritra ala eo amin'ny pejy 720 ity zany no mba tiako ampitaina amintsika rehetra hoe ho voavonjo mandrakizay isika rehefa hiditra eo amin'ny vavahady makao amin'ilay tanàna amen amen dia hifaly isika satria voavonjo mandrakizay fa mandrapatonga izany anefa dia ilayntsika nitandrina fatratra ny toromarika ny apôstôly manao hoe ilay ao amin'ny Hebreo 4:1 hoe koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika dia aoka isika tahotra fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany eo am-piandrasana zany isika dia sady tandrina ihany isika fa andrao faly fotsiny kanefany tsy ho tonga any sanatria solo tompoko ny teny farany indray dia ohatra mampieritreritra izy ity satria zao ny zavatra misy hoe tsy nitondra ry zanak'Israely tany amin'ny tany-boloboka sy ny sahany oliva atao amin'ilay tany nampanantenaina ny fahafantaran'izy ireo ny tany kanana ny hira fiderana tena ndalana ny fifaliana teo amin'ny saintsainina ny fidirana makao tsy ho azy ireo maromarina koa ny tany raha tsy manina izy maka ny tany izy manaja amin'ny fepetra ary manana finoana velona an'Andriamanitra re toko tenina masan'andro reo maka ny tany manaja amin'ny fepetra ary manana finoana velona zany hoe tsy ho tonga any an-danitra tsy hoe rehefa mira fiderana dia ho tonga any an-danitra tsy Andriamanitra ho tompoka ianao dia ampy zay tsia fa mila manina misy zany maka ny tany mampieritreritra zany mampieritreritra ary tsy vitany hoe maka ny tany fa manaja ny fepetra rehetra apetraky ny lanitra ary ampitomboana isan'andro no finoana mino izany fa tsy maintsy ho tanteraka zany misaotra nareo menada niaraka teto ny tompony momba nareo mandrakariva ihany kio ka sambandova ilay tany nampanantenaina isika amen ny azoko lazaina amarana anazy ty le lohatentsika hoe mpandova ny teny fikasana iriko mba ianao io amen mba izaho io ny lohateny manaraka de hoe mpifatotra manana fanantenana de mbola iriko ihany kio izaho io ianao io izaho sy anao na de mifatotra na de voageja am'ty fiainan'ity aza de manana fanantenana inona ny tsy ambaratelo le andina atao tadidina ozy hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana anio no anambarako hoe anonitra avoahiny ho anao ireo rehetrarehetrareo mbola nandalo tamin'ny fahafatesana fa amin'izay fotoana izay tsy misy fahafatesana intsony tsy misy ranomaso efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo tompany ombanao misaotranao naharitra hatramin'ny farany mangataka antsika rehetrarehtra ho farantsika amin'ny lalany vavaka izao tenika izao tompo misaotra indrindra ny amin'ny fampanantenana omenao anay na de very aza le idena fa izay de misy edena vaovao kosa homaninao anay ary irinay mba samotody any ny tsirairay avy amen ampio zay Andriamanitra tsy hamotsitra ny fifandraisanay aminao aoka ny fanainao masina no hitahiry anay eo ambany fanarahanao isan'andro isan'andro amen de mitahiny mpiara-mianatra rehetra tsinonona ny vavaka aminaran'i Jesosy amen amen amen